eo amin'ny taranja basketball mbola anivon'ny section Antananarivo renivohitra ihany koa izy ity dia miara-dalana amin'izao fotoana izao ny faninanana fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra sy ny fedina ny amboaran'ny Noely saika misongadina hatrany aloha ireo ekipa goavana amin'ity fedina ny amboaran'ny Noely ity. Miara-dalana ny fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra sy ny fedarany amboaran'ny Noely eo amin'ny taranja basketball izay karakarain'ny section Antananarivo renivohitra. Ho an'ny latsaky ny 20 taona lasy vavy sy ny NNB lasy vavy no fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra. Ho an'ny latsaky ny 20 taona, 19 taona, ny 14 taona kosa dia fedina ny amboaran'ny Noely. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fikatroan'ny zareo avy eo amin'ny Dream Team manao akanjo manga amin'ny sary sy ny BBCM manao akanjo mena ho an'ny latsaky ny 20 taona zazalahy io. Ka zareo avy eo amin'ny Dream Team no nivoaka nandresy tamin'ny isa mazava 7-70 no 7-30 manoloana any BBCM. Manatin'le maintimainty hatrany amin'ny fizaram-potoana voalohany ka hatrany amin'ny ampahefam-potoana fahaefatra farany dia nitarika hatrany zareo avy eo amin'ny Dream Team. Zava loatra fa izy ireo no nivoaka mpandresy tamin'izany faninanana izany. Raha ho an'ny filaharana vonjimaika kosa ho an'ireo ao amin'ny latsaky ny zazalahy zany 20 taona dia mitarika ny AMPB, faharoa ny SFI ary fahatelo ny SOE. Eo amin'ny NNB zazavavy dia mitarika larina voalohany ny FBC, larina faharoa ny JSE ary larina fahatelo ny BSCM. Ho an'ny NNB zazalahy kosa indray dia mitarika ny FBC, larina faharoa kosa ny Lucadro ary fahatelo ny DRC. Eo amin'izay filaharana vonjimaika izay ihany ho an'ny latsaky ny 14 taona zazavavy dia misongadina ry zareo avy eo amin'ny Lucadro avy eny Ambohimanarina izay mitahana ny lalana voalohany isan'ny club voaingana ity Lucadro ity kanefa dia manana ny maha-izy azy tamin'izao fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra sy fedina ny amboaran'ny Noely izao. Araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra avy eo amin'ny Lucadro moa dia miantso hatrany ireo ankizy eny amin'ny faritra Ambohimanarina iny izy ireo anatevina izany ekipa ny Lucadro izay hita fa misongadina amin'izao fotoana izao. Ka mitana ny larina faharoa kosa amin'izay latsaky ny 14 taona izay arinan'ny Lucadro ny Sepa Akamaso larina fahatelo ny MBDOL. Eo amin'ny zazalahy kosa latsaky ny 14 taona dia ny asa mitarika amin'ny larina voalohany faharoa ny Kosfa fahatelo ny DSC ary ny latsaky ny 19 taona eo amin'ny zazavavy io dia ny MBDOL no mitarika ao amin'ny vondrona faharoa ny ACA fahatelo ny Jamal. Ao amin'ny vondrona B kosa dia mitarika ny asa ary faharoa ny SOE ary fahatelo ny DTSC.